Faly miaraba antsika rehetra indray araka ny efa narahantsika tamin'ny toka dia momba ny tontolon'ny asa no velabelarintsika any indray. Ahoana tokoa moa no hiatrehana ny lehibe manahirana. Ny tanjona sy ny zavatra kendrena amin'ity fampiofanana ity dia hananan'ireo mpiofana fahalalana momba ny singa tafiditra anatin'ny tontolon'ny asa, hamafisana ny etika sy ny fitsipefehezana arak'asa. Hanolotra vahaolana koa izay mandaitra hiatrehana lehibe manano sarotra sy manahirana. Toy izao ary ny votoatin'ny fampiofanana eny. Jerentsika ny tontolon'ny asa, ny fitsipika mifehy asa, ny tranga mety hisy ary ny vahaolana mahasoa. Inona tokoa moa izany hiainana arak'asa izany izay ataontsika hoe ny milieu professionnel. Misy ny ara-batana izay ataontsika hoe ao ny fizika hozy izitsika, izay zavatra azontsika tsapain-tanana, ny hitantsika ao anatin'ny fiasana, ny fitaovana, mety ao koa mety hoe misy ireo fanamavanana ny asa, ny toerana iasana mazava tsara idiran'ny rivotra afaka iainana tsara zany. Eo koa ny numerika, ny fampiasana ny solosaina raha ohatra hoe misy mailaka tokony hovaliana, dia misy ny programa, misy ny telefona sy ny sisa tafiditra anatin'ny fiainana ao anatin'ny asa tokoa izany. Misy ny lamima, misy ny fitantanana sy ny fandridrana arak'asa izay ataon'ny lehibe izy io matetika amin'ny anjara asanao, ny habehan'ny asa ataonao, ny fotoana anaovanao azy. Ary eo ny ara-pifandraisana, endriky ny fampiresahana, fifanomezana vaovao momba ny asa, ny famahana ny olana, ny fanohana ny lehibe. Inona ary ny etika mandaitra e? Tokony hita taratra amin'ny asa zany misy ny olombelona voakasika, mila manana fahaiza-manao, manana filana tsinona ny tsirairay amin'ny asa tokony ho atao dia tokony hanananao izany atao hoe fahaiza-manao zany ao amin'ny toeram-piasanao, avoakanao ny potentiel izay hanananao, mila mivelatra sy mivoatra eo amin'ny tontolon'ny asa. Misy koa ny lamima, misy ny fitsipika sy ny fomba fiasa voasoratra mila arahana. Ny kolontsaina, ny fomba fanao ekena sy ataon'ny rehetra. Io zany dia arakaraka ny toerana misy ny fiasana, dia misy zavatra tokony arahanao zany mba hifanarahan'ny tsirairay hampety ny lamin'asa. Inona ary ny zavatra matety mitranga nefa fanao mahazatra nefa tsy mety ao anatin'ny tontolon'ny asa. Raha talohantsika raha ohatra ny hoe mijery ny any amin'ny toeram-piasana dia be dia be ny zavatra mety mitranga any. Misy ny lasa ohatra ny hoe lasa misy fomba fanao, lasa ohatra ny hoe sotoavina ohatra, lasa efa mahazatra dia lasa efa mandeha ho azy ilay izy, efa lasa tsy tsaroana intsony fa lasa ohatra ny hoe tia mandainga, chef tia mandainga amin'ny client. Misy ohatra ny olombelona voafitaka, maro ireo olona voafitaka any amin'ny toeram-piasana, ianao mandeha any dia lasa mandainga foana ianao, mangalatra. Ny ora fiasana lasa tsy dia manaraka fepetra loatra. Misy ohatra ny hoe fiasana lasa ohatra ny hoe culture ilay manao tsolotra. Raha tsy manao tsolotra ianao dia ohatra ny hoe ianao ilay olona miavaka ao amin'ilay fiasana. Eo ihany koa ilay ohatra ny hoe manakaiky lehibe ianao, manana toerana tsaratsara, manakaiky lehibe dia manao tsindrasolena ny ambaninao, na mamoaka secret professionnel koa amin'ny client. Eo koa nefany misy ny any amin'ny toeram-piasana lasa misy zava-mahadomelina, mandray zava-mahadomelina, lasa mamo, lasa tsisy fanajana intsony, lasa tsy samy teny intsony. Nefa ny ianao raha ohatra ny hoe ao amin'ny toeram-piasana ianao mahita an'izany zavatra izany dia lasa tsy samy teny ianao satria misy koa ny tahotra raha ohatra ny hoe lehibenao na ny collèguenao hoe sao de voaroky ity na ohatr'izany. Nefany mety hoe misy zavatra fetraka ngeda be iny. Raha amin'ny toeram-piasana mety hoe misy hain'ny olona no en jeu hozintsika, mety misy hain'ny olona ao. Ny tsy fitenenantsika zany dia manimba zavatra. Dia inona ary ny vahaolana mahasoa fomba fitaratra apetraka ao anatin'izany toe-javatra izany. Misy ny lafin-javatra manatsara ny etika. Eo ny andram-piainana. Ny andram-piainana dia zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ahafahantsika mieritreritra io ohatra ny hoe tratran'izao zavatra izao dia inona ny zavatra, ahoana ny momba, inona ny lazain'ny lalàna momba an'izany, ahoana ny feon'ny fieritreretako momba an'izany, mba mahatsapa ianao hoe raha izao no manjo
manjoany aty manjoany hafa ity dia inona no mba heritreritra, inona ny zavatra mety hitranga. Mila manana fijery tsara ohatra ny hoe mamantatra ny ilain'ny andaniny hafa, mihaino mavitrika sy manapa-kevitra, miara-manapa-kevitra, mahay manome sy mandray tsikera koa nefany. Mila tsara apetraka koa nefany sy tadidiana foana fa tokony tsy ifandray ny privé, ny personnel sy ny professionnel. Zavatra iainanao manokana tsy tokony ho hita any amin'ny toeram-piasanao, fa ny zavatra tokony zarainao ao zany dia sosiny tsara hatrany. Hainao no maneho izany maha-professionnel anao zany raha hotesy ianao na misy olana ary any misy anao any an-tokantrano na amin'ny maha-privé anao dia mitsiky foana ianao, mandray olona ianao, mampiseho empathie raha sendra mpitsabo ianao. Zavatra be dia be zany no afaka atao an'izay. Ka hoy izy io volantsika tao izay hoe ny soa atao ny levenam-bola, ny ratsy atao lozam-miantona. Mankasitraka antsika indray ny haino hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray ary eo.